Tsarana sa ara-tsy ambitana. Indray andro lehilahy antitra iray nanana soavaly tsara bika izay nampitsiriritra ny rehetra. Torak'izany koa ny mpanjaka raha nahita ity soavaly ka namoaka didiny hividianana azy ity. Saingy nandatsy nanaiky ny hivarotra ny soavaliny ilay rangahy satria io no mba handofananany. Volana vitsy taty aoriana dia very tsy hita ilay soavaly. Nioraka ny mpiray tanàna, nanao tsindrifa lavo sy nanesy hoe lay antitra dala. Soavaly tsy fona amidy kanefa tahak'izay efa nanan-karena. Saingy nanoloana izany dia tsy kivy ilay rangahy sady niteny hoe anjara ve sa lahatra? Ekeko raha izay no mahasoa. Volana vitsivitsy taty aoriana dia indreto nisy andian-tsoavaly tonga tao amin'ilay rangahy. Tsy iza ireo fa ilay soavaly very izay nitondra soavaly dia maromaro ka nampitombo ny fananany. Indray andro rehefa namolaka ireo soavaly ilay zanakalahy tokany dia nianjera lavo ka tapaka ny tongony. Raha naheno izany vaovao izany ny mpiray tanàna dia tonga indray naneso sy nilaza hoe izay ianao fa very zanaka tokony hiasa tapatongotra. Raha namidy izao ilay soavaly tsy tojolana tahak'izao ianao. Saingy namaly am-pahendrena ity rangahy nilaza hoe anjara ve sa lahatra? Ekeko raha izay no mahasoa. Volana vitsivitsy taty aoriana dia tonga niady. Namoaka didy ny mpanjaka hoe ny lehilahy rehetra eto an-tanàna dia tsy maintsy mandeha miady miaro ny tanàna. Tsy nisy lehilahy tavela teo an-tanàna ankoatr'ilay tapatongotra zanak'ilay ngahy antitra. Naharitra herinandro maromaro vita ary niady. Tsy nisy lehilahy iray tafaverina tao an-tanàna satria tapitra maty tany anady. Tao aorian'izay dia faly ilay rangahy satria izy irery ihany teo an-tanàna no nanana zanaka mbola velona. Ny hafatra tiako ampitaina aminao, n'inon'inona zavatra mitranga aiza kivy fa misy antony ny zavatra rehetra. Aiza manao toy ny toe-tsain'ireto mpiray tanàna mialina amin'ny zavatra tsy anjaranao. Tadidio, efa voasoratra ny anjaranao.